Anapaka ao am-pontsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Jehova no fahazavana anao mandrakizay. Jehova no fahazavana anao mandrakizay. Izany no asongadiny no finainantsika anio amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko faha 80, ny andininy faha 80 hatramin'ny faha 20. Vakitsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fampahoriana tsy ho eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia ataonao hoe famonjena, ary ny vavahadinao ataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony no fanazavana anao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no anazavanao, fa Jehova no fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no voninahitrao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehova no fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa, anana ny tany ho mandrakizay izy, eny ho volo-maitso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra. Ny kely ho tonga rivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery. Izao Jehova no anafaingana izany amin'ny fotoana. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jehova no fanazavana anao mandrakizay. Ravako malala ao amin'ny Tompo eto amin'ity mofinaina ity fotsiny dia indroa miverina milaza fanamafisana, fanantitra anterana ny fanazavana mandrakizay an'i Jehovah Andriamanitra no ambara eto, sady ambara eo amin'ny 9:20 hoe Jehova no fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no voninahitrao, dia averina indray eo amin'ny 9:20 fa Jehova no fahazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Tsy adonontsika fa tafiditra indrindra ao anatin'ny Isaia 3, ilay Isaia fanantenana tao aoriana ny fahababoana tany Babilôna, ity toko faha 80 ity, izay maneho indrindra fanantenana vaovao ao aorianan'ny fahababoana, dia misy fanafahana hafa mihitsy, fanafahana mesianika ampanantenan'Andriamanitra azy ireo. Arak'izany dia hiala amin'izay rehetra nangeja azy, izay namatotra azy tany Babilôna izy ireo, ka dia tonga olon'afaka. Tany Babilôna tsy afaka nivavaka, tsy nisy ny tempoly, toa vavaka-panahy fotsiny, tsy nisy fahatsiarovana, ary raha nisy ary dia nihevitra izy ireo fa resy Andriamanitra ka tsy nanaraka azy tany am-pahababoana. Ankoatran'izany ny fangejana ara-politika teo ambany vahoan'ny Babilôniana, ka dia tsy nanana ny maha-izy azy amin'ny maha-firenena azy intsony, tsy nisy mpitarika, tsy nisy mpitondra, tsy misy tafika, ary dia tsy antsoina akory ary hoe firenena. Fa eto kosa ambaran'Andriamanitra fa tapitra ny fahababoana, mifarana ny 70 taona tany Babilôna, dia indro fahazavana vaovao indray no mamirapiratra amin'ny fiainan'ireto vahoaka voafidy reto. Fahazavana vaovao tsy mbola nisy tahaka azy, ary fahazavana mihoatra lavitra noho ny mahazatra antsika olombelona. Ny mahazatra dia ny hoe ny volana, ny masoandro no manazava, fa eto kosa mihoatra lavitra noho izany, ilay mpanao ny volana,
sy paharin'ny masoandro mihitsy dia Andriamanitra no fahazavana. Fahazavana tsy voafetra, fahazavana mandrakizay, tsy voafetra amin'ny taona, tsy voafaritry ny hoe 70 taona, fa mandrakizay. Eny, ny fahazavan'Andriamanitra, ny toetran'izy Andriamanitra mihitsy amin'ny mandrakizay azy no miaraka amin'ny fanafahana entiny. Dia indro ary miditra an-tsehatra amin'ny lafiny rehetra, amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny tontolo mpiainan'ireto vahoaka ireto, ilay fahazavan'Andriamanitra. Amin'ny lafiny fivavahana dia tena hita ilay tena mazava marina izy ireo. Amin'ny lafiny fiarahamonina dia hiaina fandriam-pahalemana tsy misy tahaka azy handro fahizay ny tany. Ary amin'ny lafiny sosialy dia indro misy fitahiana mirotsaka ka dia ho ambinina, ho feno fiadanana izy ireo, ka dia ny andolo-lanitra ny tsiron'ny tany no aminy. Ry havako malala, miditra an-tsehatra amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainan'izay vahoaka afaka ilay fahazavan'Andriamanitra. Miditra an-tsehatra manafaka azy amin'ny tontolo mpiainany rehetra. Izany fanafahana izany indrindra no antony ilay mazava. Ary fantatsika tsara raha miresaka aty amin'ny tontolon'ny testameta vaovao isika, Jesoa Kristy ilay mazava nahazava ny tontolo mpiainan'ireo izay nitoetra tao anatin'ny aizo mamingitsikitsoka, tahaka an'ilay Bartomeo Jamba izay tsy nahita mazava teo amin'ny fiainany kanefa indro nomeny Kristy fahazavana, fahazavana mandrakizay. Ireo izay difitry ny aizon'ny fahotana, tahaka an'ireo vehivavy mpanota, tahaka ny rakaisy, tahaka an'ireo demoniaka sy ireo rehetra nitaraina tamin'i Jesosy dia nosokafany ho any amin'ny fahazavana maharitra mandrakizay. Ary ianao koa aza, ianao izay mbola mandre izao tenin'Andriamanitra izao, mety miaina endrim-pahamezinana, endrim-pahababoana, endrika aizina amin'ny endriny maro samihafa ianao, mangeja ny fiainanao, mamatotra anao, manakana anao tsy hivelatra, tsy handroso, tsy hahomby, dia indro misy tsy fahombiazana sesilany ny amin'ny fiainanao. Androany, androany Jesosy Kristy mihitsy no fahazavana ho anao. Andrava ny aizina, andrava ny fatotra, andrava ny geja, ka hitondra tsy hanome anao fahazavana mandrakizay, fa izy no fahazavana ho anao mandrakizay. Fahazavana tsy mba voafetra ny fisainan'ny olombelona, fahazavana tsy voafetra ny fahalalana sy ny lôjikan'ny maha-olombelona na ny fahazarana maha-olombelona, fa fahazavana mitondra anao ho amin'ny mandrakizay hatrety an-tany ka hatrany an-danitra. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Faly misaotra anao izay Tompo, noho ianao Andriamanitra ilay manazava ny fiainanay, izay ao anatin'ny aizin'ny fahotana, ny fahajambana, ny tsy fahafantarana anao Andriamanitra. Eny, na mety voasakan'ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainana ka tsy mahita mangirana, fa dia faty antoka lava. Indro ianao manaiky amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao hiditra hanazava ny fiainanay, ka dia ho fahazavana anay mandrakizay. Misaotra ray io, misaotra anao ny amin'ny famelombelomana nofo sy ny fanahinay. Fa amin'ity an'ity izay dia mitondram-bavaka ireo rehetra voagejany aretina, na inona na inona, na iza na iza, na endrika aretina inona ny mahazo azy. Ianao Jesosy ampahery azy ireny. Ianao Jesosy anasitrana, eny anaisitra ny rofina aretina rehetra, ka hitondra azy ireny amin'ny fanasitranana tanteraka. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany mivavaka izany. Misaotra ray io.
Amen.